misaotra n'Andriamanitra indray isika ao anatin'ity horonan-tsary ity, araka ny efa hitantsika tamin'ilay horonan-tsary voalohany zay hoe mitondra ny lohateny hoe ny fanjakan'Andriamanitra, dia anohy izany indray isika amin'ity indray mandeha ity. Tao anatin'iny horonan-tsary iny dia nisy ny fanamarena maro izay nataon'ny olona tonga taty aminay zany dia tonga eto indray isika zany anome fanitsiana kely sy fanamarinana kely amin'ireny fanontaniana heredy, ary hitondra fanampam-panazavana maro ahafahantsika manatona azy. Ny tanjona moa dia zao ihany, ny ahafahantsika manompo amin'ny tompo arak'izay nieverany azy fa tsy arak'izay nieverantsika azy. Izay ny tena tanjona amin'izao horonan-tsary izao, izay horonan-tsary fampianarana, horonan-tsary entina hanabeazana ny kristianina rehetra eto amin'ity Madagasikara ity, ary ny tanjona dia hoe hatrany aparantany. Milohan'izany aloha dia asaiko ianao hiaraka hivavaka amiko. Tompo misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny fanomezanao anay ahafahana manao itony horonan-tsary itony mba ho tonga eny an-tanan'ny tsirairay avy izay fitoriana ny filazantsara sy fampianarana ny atao hoe tenin'Andriamanitra, mba hahatonga ny tsirairay avy toetra araky ny sitraponao, ary hahatonga ny tsirairay avy tena hahita ny tavanao amin'ny alalan'ny teninao Kristy. Dia misy andrato ianao ary amin'izao Tompo, ianao fanahy masina hitarika anay amin'ny fombanao irery any, dia hahatanteraka ianao ka hahatonga anay hitoetra araky ny alehiben'ny fitiavanao, amin'ny anaranao Kristy Tompo no metrahana zany vavaka zany. Amen. Ilay horonan-tsary voalohany dia milaza sy mampianatra antsika ny amin'ny hoe fanjakan'Andriamanitra, izay tsyna koa fa ny Baiboly iray manontolo no nentsika nantanteraka an'izany. Noporofontsika ara-tsoratra masina tamin'izany fotoan'izany, tao hoe andian-tsoratra masina maro samihafa, izay nentsika nandrateterana nanaporofona hoe ny Baiboly iray manontolo dia tsy miresaka ary tsy miteny ary tsisy afatra ao afa-tsy hoe famonjena ny fanjakan'Andriamanitra. Nanomboka teo amin'ny Genesis 3:1-5 zay ka mifarana hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny toe-tsaina fototra napetraky ny Baiboly dia tsisy afa-tsy hoe ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fanjakan'Andriamanitra irery any. Vao nanomboka fotsiny Tompo ampatsifitsika kely dia nisy filazana zany ao amin'ny Mateo 4:7-7. Hoy ny voalaza manao hoe ary tamin'izany andro zany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Nilazan'izany Tompo teo ampanomboana ny asa rehetra izay nataony zany, raha araka ny alalantsika azy amin'izao andro zao dia hoe tamin'ny mpanomboana ny ministera. Teny voalohany nataon'ny Tompo teo ampanomboana ny asan'izany, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Milasika tsara ny fomba ilazan'Andriamanitra azy amin'izany teny zany. Le hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia tsy nakory fa ny ao anatin'ny sain'ny Tompo tamin'izany fotoan'izany dia hoe mibebay ianareo fa efa ity entiko ity ny fanjakan'ny lanitra, efa hoentiko an-tanany eto aminareo ny fanjakan'ny lanitra, dia mibeba ianareo. Nisy ny fantaniana mipetraka tamin'iny hoe fa nahoana ny fanjakan'ny lanitra no lazain'ny Matio, ary nahoana ny fanjakan'Andriamanitra no lazain'ny Luka, Marka ary Jaona. Dia apôstôly Paoly ihany koa dia lazan'izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava loatra fa ny bokin'ny Matio dia soratan'ny Matio ho an'ny Jiosy, ary ny foto-kevitra dehibe lazainao dia hoe Jesosy no mpanjakan'ny Jiosy. Ary raha vao Jiosy ndresana, ny Jiosy dia natahotra ny teny amin'ny hoe Andriamanitra, ary zany natonga azy nananonana tamin'ny Tompo, tamin'ny Tompo ny teny hoe zanak'Andriamanitra, manao azy ho zanak'Andriamanitra le ity. Zay ny problème teo amin'ny Jiosy zay. Dia zay anton-javatra izay no nahatonga ny Matio nanambaraka laza manao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. No hoe fanjakan'ny lanitra lazain'ny Matio zany dia mitovy ihany amin'ilay hoe ny fanjakan'ny lanitra lazain'ny Marka, mitovy amin'izay lazain'ny Luka, mitovy amin'izay lazain'ny Jaona, mitovy amin'izay lazain'ny Paoly, tsisy mahasamihafa azy io. Ny olana mipetraka ihany koa dia ity, hoy ny olona nanontany tamin'ny fotoana iny manao hoe fa inona ilay fanjakan'ny lanitra na hoe ilay fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra dia tsotra ihany raha adika miteny amin'izao androntsika izao, dia ny hoe Andriamanitra no manjaka. Izay ny dikany raha raisika amin'izao teny izao, Andriamanitra no manjaka. Raha mibezantsika hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, ny teny izay lazaina dia hoe efa akaiky ny fotoana ahafahan'Andriamanitra manjaka indray eo amin'ny olona. Izay no tena tian'ilay hoe fanjakan'Andriamanitra lazaina. Isan'ny fanamarena maro ny tranga ihany koa. Rehefa nandeha ilay fampianarana, samy nahita azy daholo ny rehetra dia hoy ny teny samy manana ny azy, samy manana ny doktrinany, samy manana ny fomba andraisany azy,
samy manana ny ento miatrika ny baiboly iveriko a fa tsy de marin-doatra zay raha ny tena marina matsy de zao baiboly ray ny resahana sy vakiana ary arahana mamaky tompo ray atao hoe Kristy Jesosy no Andriamanitra toriana miaraka amin'le Andriamanitra ray ao an-danitra ao raha resahana ny fanamasina de fanamasina ray ao amin'ny zanak'Andriamanitra anankiray any no ao amin'ny zanak'Andriamanitra anankiray raha resahana ny lanitra zay hidirany mihitsy sy manaradian'i Kristy de tsy niteny ny tompo hoe misy lanitra samihafa fa lanitra ray any no hidiran'ny olona rehetra ndikan'izay tsy de marin-doatra ny ilazana hoe hafa ny anay na hafa ny anareo fa ny olana mipetraka de ity le saina oety miatrika ny baiboly te ampahery zany zay eto fa ny saina tsara indrindra oety miatrika ny baiboly de ny fametrahantsika ny fiheveratsika sy ny fandiniantsika ny ten'Andriamanitra mitovy amin'izay nametrahany baiboly azy mila manana fandeferantsika ao anatin'izay mila manana fandresen-dahatra tsika ao anatin'izay satria ny baiboly de tsy nisoratany mpanoratra azy hoe isy olona tohinany amin'ny taona 1970 fa ny baiboly de nosoratany mpanoratra azy tamin'ny fotoan'andro misy azy fa ny afatra kosa ao anatiny de mahatanteraka ny taona mandrakizay satria ny programa de hatrany amin'ny tany sy ny lanitra vaovao zay mbola tsy hitantsika ankehitriny falazaina fa ho avy dikan'izay ny saina napetraky ny baiboly de mahatanteraka hatrany ka hitondra afatra atsika hoe ahoana ary zany no saina ety miatrika ny baiboly ny baiboly a de raha mpisaina mpitondram-panjakan'Andriamanitra raha adika amin'ny teny hafa raha adika amin'ny teny anankiray tsotra raha adika amin'ny teny anankiray mety azahoan'ny olona azy de hoe ny baiboly a de système de gouvernement n'Andriamanitra zay ny ilazaka azy hoe raha mpitondram-panjakan'Andriamanitra ny baiboly rafitra io zavatra napetraka io ny tompony nametraka azy ary efa napetraky ny tompo le izy a de lalana izorana andehana atsarana ny tanjon'Andriamanitra tsy inona fa tratrarina amin'ny tanjona nametrahany azy le izy ka raha voafaritra tsara ny tanjona hoe fanjakan'Andriamanitra izy ty ny baiboly zany de tsy nahametraka hoe itiny tsy maintsy izorana ty ny lalana itoerana fa napetrany hoe izao ny rafitra eto mahatratra io tanjon'ny baiboly io système le izy zany ka ao anatin'izay système zay de zao samby manana ny zavatra heveriny olona ny mpaminany mandray faminaniana arak'izay tondran'Andriamanitra azy fa ny zavatra tokony iraisana sy toerana kosa fotsiny a de hoe io le faminaniana ny raisinao de ampitoero ao anatin'le système le izy raha mamaly an'le système le izy de ao anatin'ny toetsaina izorany baiboly zay raha tsy mamaly an'le système le izy a de tsy ao anatin'ny toetsaina izoran'le baiboly zay ny resaka mandeha matsy de zao Andriamanitra kosa nge miteny amin'ny alalan'ny fanaina am'izao andro zao hoe ny amin'ny tohany sy ny zavatra rehetra zay olazain'ny baiboly ekeny zany ary tsy lavina mihitsy zany teny zany hoe miteny ary mbola miteny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanainy amin'ny alalan'ireo mpaminany ankehitriny fa ny lalana izoran'ny teny zay olazain'ny mpaminany kosa de soritina mazava tsara ka manao hoe tsy miala mihitsy ao anatin'ny toetsain'le système du gouvernement ny tompo ny zavatra rehetra zay ataony ny fanahin'ny tompo zany de manambara ary milazaka manao hoe na inona olazay na inona teneniny fanahin'Andriamanitra de azo ampitoerina atao anatin'ny baiboly zay ary rehefa mitoetra atao anatin'ny baiboly zay a de tsy tokony hanano sarotra ny fametrahana azy a ato antenaiky fa afaka milamina daholo zany zay ny toetsaina rehetrarehetra ny amafisina de izao ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly a de tsy nakory fa hoe système na hoe rafitra napetrak'Andriamanitra ao amin'ny lalan'ny programa zay izorany ny rafitra de tahaka an'izao tahaka ny hoe programa ampianarana anankiray any an-tsekoly raha manao matematika ohatra de ny programa apetraky ny ministera ny fampianarana de mazava fa iny tsy azo ialana zay ananany sekoly rehetra
fa ny zavatra mitranga kosa dia zao ny mpampianatra izay mampianatra lizy sy mampita lizy any amin'ilay mpianatra dia samy manana ny manavana anazy enti mampita lay fampianarana fa ny tsy azo ialana dia ity lay programme napetraky ny ministera ny fampianarana no tsy maintsy atao tahaka izay ihany koa ny baiboly système ny napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny baiboly ny lalana izorana no apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ny fanjakan'Andriamanitra zay no zany isika rehetra izay mikirakira ny baiboly isika rehetra izay mahatsiaro tena ho zanak'Andriamanitra dia tokony mametraka ny toetsatsika sy ny toetsapotsika ka manao hoe misy ny rafitra izay nitoerany dia ny tenin'Andriamanitra ka noho zany ny saina rehetra hoety miatrika ny baiboly ny saina rehetra hoety manompo an'Andriamanitra ny saina rehetra hoety mahatanteraka zay tiana ho tanterana amin'ny asan'Andriamanitra na fikambanana ianao na fiangonana ianao na inona toerana misy anao dia tokony tsy ala ao amin'ny toetsaina napetraky ny tenin'Andriamanitra izay zany tokony iraisana ary zay natonga ny tompo santeny ka nanao hoe mba ho iray any izy rehetra ny tompo tena lala ary nahafantatra izy tompony ny teny ka nilaza manao hoe mba ho iray any izy rehetra inona le iray lanitra iray ny tompo iray ny batisa moa izy ny tenin'Andriamanitra iray ny fanjakan'Andriamanitra zay nitoerana ary zany ny tokony hitoerantsika ka io mbonatsika kristianina rehetra eto Madagasikara hatra ny apita tokony ho ray vondrona iray io saina iray io programa iray io tanjona iray io satria zay napetraka ny toetsaina anankiray manakorotana antsika kristianina ihany koa dia zao ny baiboly dia tsy tokony ho saintsika amin'ny saina ankehitriny ohatra no resahana ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra raha fanjakana ny resahana dia tsy tokony ho raisika amin'ny toetsaina republikanina ankehitriny le izy indrindra fa anatin'ny toetsaina hoe demokrasia tsy izany ny baiboly fa ny baiboly dia lazaina fa fanjakan'Andriamanitra raha fanjakan'Andriamanitra dia ahoana ny toetsaina izay fanjakana izay zao ny toetsaina izay fanjakana izay raha ohatra tsika handray ny bokin'ny salamo ohatra dia zao lazay ny salamo 7:7 ny 9:7 sy ny 7 manao hoe 9:7 fa manjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra maiza mankalaza tsara ianareo Andriamanitra manjaka amin'ny fireneny samihafa Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianany masina ny mpanapaka ny fireneny samihafa miangona ho olon'Andriamanitra i Abrahama fa an'Andriamanitra ny ampingan'ny tany avo indrindra izy dia ilaza ny baiboly tamin'ny alalan'ny salamo fa le fanjakana ao amin'Andriamanitra ao le fanjakana naorin'Andriamanitra tao a dia fanjakana tokana izay any an-danitra ny miaingy ary mifehy sy mipaka hatraty-tany zay no mahatonga ny vavaky ny tompo manao hoe ho tonga ny fanjakanao ny ety-tany tahaka ny any an-danitra tahaka ny hoe zany ny tiany tompo lazay lay mampanjakanao ao an-danitra ao lay endriky ny fanjakana ao an-danitra ao lay fomba ny fanjakana ao an-danitra ao a dia ho tanterana ihany koa eto an-tany izay ny tena tiany tompo ampitaina ka inona ny endriky le ao an'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra ao aminy an'Andriamanitra ny fanjakana rehetra an'Andriamanitra ny fanapahana rehetra an'Andriamanitra zao rehetra zao izy ny tompo ny zavatra rehetra na ny zava-mananaina samihafa na ny olona Andriamanitra ny manatanteraka azy izy ny tompo azy ny fanjakana azy ny fanapahana izy ny mandidy izy ny manapaka izy ny tompony lalàna izy ny tompony vonahitra izy ny tompony fahefana anjarantsika no miditra ao anatin'izay fa tsy nitoetsaina republikana na nitoetsaina demokrasia antsika io no entsika anatonana an'Andriamanitra tsy mitovy mihitsy zany tahaka ny fanatonana filoham-pirenena ny fomba fanatonana an'Andriamanitra izay manatona Andriamanitra dia manatona azy amin'ny mampanjaka tokana azy izay manatona filoham-pirenena dia manatona azy amin'ny mahafiloham-pirenena azy inona ny mahasamy hafa andreo ny filoham-pirenena dia ny olona no mifidy azy fa ilay mpanjaka kosa dia izy no efa mpanjaka hatray tsy misy idirany fifidianan'ny olona zany zay zao dia fahasamihafana anankiray misy eo amin'izy io ny filoham-pirenena eo amin'ny fanjakana republikana ny olona no mahametraka an-dalàna manao azy
dia mafidy azy dia mametraka hoe izay lalàna tiana hitoerana fa amin'ny fanjakan'andriamanitra kosa andriamanitra no nametraka ny lalàna ary tsisy idiran'ny olona zany lalàna zany fa zay napetraka andriamanitra dia lalàna mitoetra mandrakizay tsy azo ovana eto amin'ny toetsaina républicaine rehefa tsy tiany olona filoham-pirenena rehefa tsy mety amin'ny olona izay ataon'ny filoham-pirenena dia mitsangana ny olona manaisitra azy eo amin'ny toeran'io amin'ny fanjakan'andriamanitra kosa raha tsy tianao ilay andriamanitra dia ianao no mila miova mba hiaraka aminy fa izy tsy hanananao zona dia kely ary ny anaisitra azy amin'ny mampanjaka azy ny anaisitra azy amin'ny matompo azy raha voalaza amin'ny petera fa iny jesosy enombonareo izy dia nataon'andriamanitra ho tompo sy kristy dia tsy misy fahefana nomena ny olona afaka manaisitra ny mahatompo sy maha-kristy azy fa ny olona izay manara-dian'andriamanitra kosa no tsy maintsy miova arak'izay petraizay dia eto hoe raha anaterana kely fanitsiana ny zavatra rehetra zay mahazatra ny zavatra zay mahazatra dia izao ho antsika kristianina eo anatrehan'izay le hoe fanjakana zay ma tsy mahatonga ana mitendry eo anatrehan'le hoe mampanjaka any kristy mpanjaka tokana any kristy zay eo no asiana fanitsiana kely matetika ny fiangonana na isika kristianina dia manantsaina ka manao hoe tsy maintsy manasitranahy ianao androany tsy maintsy manala nyty olako ty ianao androany tsy maintsy manateraka ny tozao amiko ianao androany raha lasy anabavy kristianina havana izay manatrika izao fampianaran'izao tia mpahery anao aho tsy dia tena marin-doatra zay toetsainy zay ao anatin'ny baiboly tsy azotsika ifikira zay toetsainy zay ao anatin'ny baiboly fa voafitaka ihany isika fa izao no voalazany Matio ny Matio toko fa iraky ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo Matio ny toko fa iraky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo hoy tenin'andriamanitra manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mazefatra entana fa izao no no hanome anareo fitsarana izany no tenin'andriamanitra ary izany no nambaran'andriamanitra ny teny tompo amitaina dia zao raha totika tamin'ny olombelona nanara-diazy izy raha totika tamin'ireo vahoaka izay nanaraka ny fampianarana izy olona zay nahita ny fahagagana nataony ny antso ny tompo dia izao ianareo rehetra eo izay mahatsara tena tsy manana fitsarana dia avy manantona avy makanesa aty amiko ndikan'izany dia zao tsy ny tompo no manantona atsika na ny tompo no sintonitsika eo amin'ny fiainantsika fa mazava ny tenin'andriamanitra isika no manantona an'andriamanitra ndikan'izay mila fanapaka-hevitra mila fahalalana ny sitrapon'andriamanitra mila fanamboarana ka tena anterinay mihitsy tena anterinay zany fanitsiny zany tena atolotray zany fanitsiny zany ho an'ny kristianina rehetra tsy ankanavaka amboarina tsara ny toetsaina apetraka tsara ny fanamarinana ary amafisina fa izany no système mipetraka atao anatin'ity tenin'andriamanitra ty ny olona no manantona an'andriamanitra raha mboata kely ihany fo milazana azy te ho afa-po mihitsy amin'ny lazany zany aminao tsy fananantsika kristy tsy isika ny patron any kristy ka sotomitsika arak'izay ilaivantsika azy fa mahafaly ihany milaza aminao vaovao mahafaly ankehitriny izasy ianao dia efa nanan'andriamanitra satria voalaza fa any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy hoy izy ny apôstôly Paoly zay mandehana amin'ny fanavaozana ny saina manomboka androany rehefa nitain'andriamanitra mahita an'izao oronan-tsary zao ianao izao mitondra ny fampianarana ny amin'ny fanatonana an'andriamanitra izao dia mampahery anao aho raha lasy anabavy mampahery anao aho ovoainy toepo ovoainy toetsaina ankehitriny dia manana fo manantona an'andriamanitra fa tsy ny tompo no antsotsika anantona atsika ka sy atsika manao arak'izay ilayntsika koa dia amboariny fisainana amboariny fo rehetra fa mila manantona an'andriamanitra ianao fa tsy andriamanitra no antsonao anantona anao